Onotrana rahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia manalavitra atsika hatrany ilay rivodoza Gezany any amin'ny maherin'ny 500 kilometatra atsimony amorontsirak'i Madagasikara no misy ny foibeny tamin'ny takariva teo. Izotra analavitra atsika hatrany izy io ary tsy hiverina anakorotana atsika intsony. Etsika ilan'izay dia misy an'ireto rahona ireto ato amin'ny ranomasimbe indiana izay tombana na mevana ny oram-baratra any amin'ny faritra avaratry Madagasikara iny raha ho amin'ny rampitso. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zana-bolana ihany koa dia misy an'ity tangoron-drahona ity ao amin'ny tendrony atsinana ny faritra masina misy atsika ho arahamaso akaiky izy io fa ato anatin'ny 3 na 5 andro avy aloha dia tsy hisy rivodoza andalo na akasika ny Madagasikara. Andao jerena amin'ny antsipiriany ary ny vilan'ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina. Azo orana amin'ny voamaraina fa hisava ihany zay rehefa misandratr'andro any amin'ny morontsiraka amin'ny faritry Fitovinany atsimo atsinana na Nosy ny ilany atsinana amin'ny faritry Matsiatrambony ary Iorombe. Andrahona na ifandimben'ny rahona sy masoandro ho an'ny afovoantany miazo amin'ny faritra avaratra andrefana amin'ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobe na riban'ny toerana mihitsy azo angiaby masoandro any amin'ny ilany andrefana sy atsimo andrefana ny Madagasikara iny. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana tandrifin-drahona mety rankotroka indraindray ny any amin'ny atitany amin'ny faritry Melaky, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Moromany, Matsiatrambony, Iorombe mihitatra hatrany atsimo atsinanana sy ny faritra Anosy. Ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobe ny faharaka nefa natsidika tena am-piandohana dia mety azo vahana kokoa ny oram-baratra indrindra amin'ny tolakandro na ny alina any amin'ny faritra avaratra Madagasikara iny, zany hoe ny faritry Diana, Sava, Ambatsoa ary ny tapany avaratra ny faritry Sofia. Raha mahakasika ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 12 hatramin'ny 30 degré zao ho an'ny afovoantany, zany hoe hafana aloha ny andro raha ho amin'ny rampitso morontsiraka atsinanana saika eo amin'ny 13 hatramin'ny 430 degré ary manodidina eo amin'ny 13 hatramin'ny 430 degré ihany koa ny any amin'iny ilany andrefa ny Madagasikara iny. Tazantsika amin'izao fa hafana tanteraka mihitsy ny andro any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny atitany andrefana ary ny atitany atsimony Madagasikara iny satria mananika eo amin'ny 5 na 4 degré ny maripana ambony indrindra. Amin'ny vilan'ny toetry ny andro amin'ny alakamisy kosa indray ary dia mbola hitoetra hatrany aloha ny orana tandrifin-drahona mety rankotroka indraindray any amin'ny ilany afovoany andrefana sy ny tapany atsimony afovoantany ary ny faritra atsimony Madagasikara iny. Morontsiraka atsimo andrefana sy atsimo moa dia omaina ny andro amin'ny akapobe torak'izay ihany koa ho an'ny tapany avaratry ny afovoantany sy ny faritra avaratry ny Nosy. Mety hisy tandrifin-drahona iserana ihany indraindray ny any amin'ny faritry Diana sy manodidina ny Samborano. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 12 hatramin'ny 30 degré ho an'ny faritra anatiny, 13 hatramin'ny 430 degré morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 13 hatramin'ny 330 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fa tafakatra 9 na mety hananika eo amin'ny 30 degré mihitsy aza moa ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsimo andrefana torak'izay ihany koa ny atitany ny faritry Menabe, Melaky, Boeny, Betsiboka ary ny faritry Sofia. Ny vilan'ny toetry ny andro amin'ny zomary no amaranantsika sahady dia mbola hitoetra hatrany aloha ny oram-baratra any amin'ny ilany andrefa ny afovoantany sy ny tapany atsimony afovoantany ary ny ilany atsimo atsinana ny Nosy. Ny alina ny tombanana mety hanana herijika isina orana tandrifin-drahona ho an'ny Analamanga, Betsiboka torak'izay ihany koa na ny Vatovavy sy Fitovinany. Ny faritra hafa moa dia ifandimben'ny ny rahona sy masoandro mety hisy orana tandrifin-drahona ihany indraindray ny any amin'ny manodidina ny Samborano sy ny faritry Diana. Maripana moa dia saika eo amin'ny 12 hatramin'ny 30 degré zao ho an'ny afovoantany, 13 hatramin'ny 430 degré ho an'ny ilany atsinanana ary 13 hatramin'ny 330 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. 30 na 30 degré ho hatrany maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Sofia, Boeny, Betsiboka, Melaky ny atitany ny faritry Menabe, atsimo andrefana ary ny atitany ny faritra Androy. Dia izay indray ny vilan'ny ny andro ato anatin'ny 3 andro avy mameso taonanao ho manaraka indray. Veloma tompoko.